Miarabantsika rehetra indray izay manaraka ity fandarana Zarahay Mahasoa ity. Fandarana izay ifampizarantsika ny Mahasoa, fandarana ihany koa hifanampiana mba ho fampandrosoana antsika rehetra izay mpiara-monina sy mpiara-belona, ary mankasitraka mandrakariva anareo amin'ny fanarahana ireo tsy tapaka ny fandarantsika. Fandarana fahaenina amby telopolo no atolotra indray androany fa 9 volana oktobra 2024. Fandarana laharana fahaenina amby telopolo. Araka ny lazaina hatramin'izay moa izany hatramin'ny 3 andro lasa izay dia resaka manokana momba ny fianarana aty Etazonia isika. Fianarana aty Etazonia izay no resahantsika izany manomboka androany alarobia, dia mety maharitra amin'ny herinandro eo satria be dia be izany no zavatra azo resahana momba an'izany. Ny tenako raha teo koa moa tiany mampianatra dia mahafantatra sy mahavoafehy tsara izany ny lafin'ny fianarana aty Etazonia izany ny tenako noho izay asa atao aty Etazonia izay. Maninona moa no mifidy any Etazonia? Be dia be ny mpianatra manontany an'io, be dia be ny ray aman-dreny hoe te handefa ny zanany aty aho kanefa tsy manana toerana na fahalalana ampy izany ahafantarana ny tena zava-misy aty Etazonia sy ny fanomanana mila atao. Ny antony manaraka koa, raha misy moa ny lalana, inona moa ny olana mba maka aty Etazonia koa, mba miala amin'ny rafitra frantsay fa mba miditra amin'ny rafitra hafa ihany koa ho fanomezana fahalalana. Ary ny farany dia zatra efa fiteniko matetika ilay izy, isika dia tsy manakana izay te handroso fa kosa manampy arak'izay tratra sy izay azo atao araka ny fahalalana izay ananana mba hampandrosoana ny hafa. Ka ho resahantsika izany manomboka androany ny fianarana aty Etazonia, ka dia miangavy antsika rehetra migera-tsofina, miangavy antsika rehetra ihany koa mba hilaza amin'ny namana mba ahafahan'izy ireo izany miditra mampahafantaro azy izany ny fandarantsika amin'ny radio Z Radio Television FM 101.6. Io moa izany betsaka manontany hoe roviana ilay fandarana, amin'ny firy ilay fandarana. Tena io izany dia ialako tsiny fa tsy fantatra hoe amin'ny firy ilay izy mandeha, fa fantatra hoe mandeha indroa, misy ny maraina dia misy ny hariva. Fa ny tena ora izany dia tsy fantatra satria aty Etazonia ny fandarana no manana matetika ny hariva, ny alina alohan'ny fandarana no anomanako azy, tahaka an'izao izany talata alina izany izao aty, dia avy eo mandefa azy any Madagasikara dia ry zareo indray izany no manolotra azy anareo. Ho anareo izany izay te hahalala hoe roviana ny fandarana no mandeha dia mba antsoy kely ingy azafady ny radio Z Radio Television ity ny laharana azonareo iantsoana azy: 034 85 100 80. 034 85 100 80. 034 05 101 08. Io izany no laharana any Z Radio Television dia antsoy ry zareo antonio azy ny fandarana. Ezaka koa nefa ny tenako ny fandarana rehetra izay atolotra eto dia asiana fehiny rakotsoratra no avoaka ihany koa ny rakom-peo. Dia matetika izany ilay rakotsoratra ny hariva na ny ampitson'ny nandana amin'ny fandarana, dia ny rakom-peo koa izany tahak'izay. Ny androany aloha izany dia tara mihitsy vao tafapetraka fa mampianatra izany ny alarobia. Rapitso moa izany ety aminay ny alarobia. Talata alina amin'ny 1:30 izany no manomana an'ity fandarana ity izao, mampianatra ny alarobia tontolo. Dia tsy manana fotoana izany hametrahana azy ao amin'ilay Facebook groupe Zarahay Mahasoa, fa alakamisy any angamba izany vao tafapetraka ilay izy. Fa dia raisy naoty dia avy eo ianao miverina mijery azy ao amin'ilay Facebook groupe Zarahay Mahasoa. Misy manontany hoe tsy mety hita an'ilay Zarahay Mahasoa dia ny fomba itadiavanareo azy zedra lehibe Zarahay mitambatra dia Mahasoa mitokana M kely. Zedra lehibe izany Zarahay dia M kely ilay Mahasoa, vondrona io dia ny tompony izany dia Joël Luc Ravelo Armisy. Joël Luc Ravelo Armisy izay no tompon'ilay Facebook ka groupe izany, ka jereo ao azafady jerenareo ilay izy. Dia misy namako anankiray koa miaraka amiko izany nanokatra an'io groupe io dia izay amin'ny rahalahy izany no mandraikitra azy mivantana izany.
dia ao zany nareo mahita ny soratra sy ny feo. Eto moa zany dia miala tsiny amin'ilay feo mikentrona fa tena mbola mamely ny gripa ary efa ady varotra be tamin'ny tenako zany hoe hanao an'ity fandarina ity ve androany sa tsy ianao, fa zaho moa zany efa nampanantena dia ohatran'ny tsy mety indray zany tsy hanao fandarana indray fa sao dia ataonareo hoe tena manara-penitra koa ilay rangahy iny fa ampanantena iny ilay izy dia tsy ataony akory avy eo. Ka ataontsika foana fandarina fa dia miala tsiny zany amin'ilay feo miketroketrona. Efa fantainareo zany voavariko teo ny ora dia avy eo koa ilay hoe zarahay mahasoa dia nisy fantaina zay miverimberina efa napetrako amin'ny Facebook-tsika ao ilay izy hoe aiza no andefasana an'ilay ilay fangatahana dia mba jerenareo ao fa efa nosoratako ao zany ny valiny izay ho averiko resahana koa zany amin'ny fandaharantsika zany androany. Dia ny fiangaviana eo amin'ny 100 isan'andro ao ilay mail voaraiko avy aminareo, ilay 4 voaraiko. Tena ifona ry tompoko, ifona, tsy voavaliko ka zao mba manana faharetana re azafady ary aza tezitra kosa rehefa mba manoratra aty dia aza isika anie mifanampy tsy tsika nga nisy fanarahana hoe manao fandarana dia tsy maintsy hovaliako avy hatrany ny taratasinareo fa aza dia atao an'izany ilay izy fa aleo ilamina fa dia ataontsika zany izay ahafahana mifanampy zany arak'izay tratra. Izay zany fa ny fampidiran-dresaka momba fandaharana androany zany. Fanampin'izay ity indray zany resaka filazana kely momba ny vatsim-pianarana indray, filazana momba ny vatsim-pianarana indray alohan'ny tena hidirantsika momba ny fianarana aty Etats-Unis. Ny voalohany zany dia vatsim-pianarana makany Frantsa, be dia be manontany an'io ary raha amin'ny senga tsy mba misy vatsim-pianarana makany Frantsa fa dia atao amin'ny teny anglisy daholo. Ka io ilay nazavaiko tany aloha hoe ny firenena amin'ny teny anglisy no betsaka vatsim-pianarana ary be lavitra ny firenena amin'ny teny anglisy noho ny firenena amin'ny teny frantsay. Dia izay no mahatonga ny hoe vitsy zany ny any amin'ny teny frantsay. Fa ity vatsim-pianarana ity indray zany dia ho any amin'ny la Frantsa. Io moa zany misy miantson'io la Frantsa io hoe reny malalaka dia tsy fantatra moa zany izay tena hoe reny malalan'iza ilay izy fa dia any la Frantsa aloha zany dia ny anaran'ilay vatsim-pianarana dia hoe The Emily Botany Scholarship. Io zany The Emily Botany Scholarship dia io vatsim-pianarana io zany natokana ho an'ireo rehetra izay haka lisansa, haka sy haka maîtrise. Lisansa sy haka maîtrise dia ho an'izay haka maîtrise dia amin'ny 15 volana desambra zao no mikatona ny fisoratana anarana. Amin'ny 15 volana desambra zao no mikatona ny fisoratana anarana ho anareo izay haka maîtrise. Fa ho anareo izay haka lisansa kosa mbola tsy nivoaka ny daty. Mbola vao resahantrareo ozy ny daty fa mbola tsy mivoaka. Fa ny zavatra mitranga zany ho antsika izay haka lisansa ka voaray dia iantoan'ny fianarana iray manontolo mahazo zany isika eo amin'ny 307 euro isan-taona misy mandritra ny 3 taona. Fanampiny ihany koa 5,000 euro isan-taona anefana ihany koa ny saran'ny fivelomana zany amin'io toerana any Frantsa. Dia mbola misy ihany koa zany fiantohana ny saram-pianarana. Misy koa zany ny fiantohana ny karaha-matsaka rehetra izay ilaina amin'ny fiainana any Frantsa. Afaka manome ihany koa zareo izy 7,000 euro arakaraka ilay toe-javatra misy momba an'ilay mpianatra sy ilay naotin'ilay mpianatra na ny hatsara ny fangatahan'ilay mpianatra. Zao io ho an'ny haka lisansa hoy aho sy ny haka maîtrise. Dia misy fanazavana be dia be momba ny lalam-piofanana izay azo atao ao fa ity moa zany dia ity sekoly izay anaovana fangatahana dia siansy politika. Siansy politika. Misy any nanoratra tamiko hoe te hianatra siansy politika dia ity any Frantsa ity. Raha mba mihaino anao ranabavy misy an'izay anabaviko izay any. Maniry mihitsy ny hianatra izy hozy izy. Dia izaho moa zany raha miteny anabavy dia be dia be izy satria izay moa zany fomba hiantsoantsika azy. Ka raha ohatra zany mihaino any ianareo rehetra nanoratra tamiko mba siansy politika, jereo ity. Marina fa te handeha aty Etats-Unis ianareo fa ity anankiray ity koa tena tsara be mihitsy iantohana daholo ny rehetrarehetra
za mampirisika ataovy fangatahana amin'ity mandra-panaovana fangatahana ho aty États-Unis ihany koa. Emilia Botmy Scholarship efa misokatra izy zao ho an'ny anao maîtrise ny lisansa mbola tsy nomeny ny daty fa tonga dia jereo ilay roy izay omeko anareo omeko anareo avy hatrany www.teboka-sciences-po science misy s po teboka fr www.teboka-sciences-po misy s le sciences po le science no misy s dia po teboka fr dia ao zany ianareo mahita ny atsipiriany momba n'ity vatsim-pianarana ity. Faharoa, vatsim-pianarana ho an'ny Kanada efa noresahako teto ihany fa ampatsiahivina ny vatsim-pianarana ao amin'ny University of Toronto. University of Toronto ho an'ny olona izay haka lisansa hianatra manomboka amin'ny faharoa septambra taona ho avy. Ny anaran'ilay vatsim-pianarana dia hoe Lester B. Pearson International Scholarship Program at University of Toronto. Lester B. Pearson International Scholarship Program at University of Toronto. Ho anareo izay te hianatra ny Toronto, Canada, dia misokatra io dia aza adino fa ny aza zany dia hafa mihitsy ny azo ny fomba fanaovana ny fangatahana hafa kely. Ny lalam-piofanana zany aloha dia izay tianao hianarana ao amin'io University of Toronto io. Entohan'ny tanteraka, ny saram-pianarana, ny boky, ny fiantohana fahasalamana, ny fipetrahana any mandritra ny efa-taona any Canada, any Toronto. Fa izao ny fomba fanaovana fangatahana dia izao, le ianao zany dia tsy maintsy tendren'ilay sekoly nianaranao. Izany hoe ny sekoly nianaranao no mandefa milaza any hoe ity olona ity dia nofidianay hahazo ny vatsim-pianarana ity Lester B. Pearson ity. Tsy anao zany mangataka voalohany fa le sekoly nianaranao. Miala tsiny re tompoko amin'le miaina be sao dia mahasorena anareo fa jenjana be ato hifonana. Dia averiko ilay sekoly nianaranao zany no mandefa any, manao an'ilay antsontsika nomination. Zareo zany no mandefa ny anaranao. Mila vita io alohan'ny 27 ny volana novambra. Mila vita alohan'ny 27 ny volana novambra. Ary izy dia milaza fa amporosihany ianareo izy hanao ny fangatahana alohan'ny 7 ny volana novambra. Alohan'ny 7 ny volana novambra no mila manendry ny anaranao, mandefa ny anaranao any amin'ilay University of Toronto ny sekoly izay ny anaranao, ilay lycée ny anaranao zany. Satria natao an'ny olona izay haka lisansa izy ity. Ilay lycée ny anaranao io zany no asaivo mandefa ny milaza hoe zahay dia manendry Andrakoto na mifidy Andravao, mifidy Andrasoa, mifidy ny Andriatsitonony Andriatsitonona ho nifidinay hahazo an'ity vatsim-pianarana ity. Rehefa lasa ilay fanendrena avy amin'izareo dia manoratra aminareo indray zany ilay anjery manontolo avy eo dia manomboka amin'izay zany ny fangatahana alefanao. Zay University of Toronto. Ny farany, zay zany lisansa anankiroa. Ray zany Sciences Po Paris, dia indray University of Toronto ho anareo izay manala izay mbola vao haka lisansa. Ny farany dia ho antsika izay haka maîtrise. Ity ray ity indray efa akaiky be le daty satria voalohan'ny volana novambra zao. Ho anareo izay haka maîtrise efa akaiky be ny daty amin'ny voalohan'ny volana novambra izao. Jereo amin'ny Zarahaimaasoa ny adresy fa any Suisse no mianatra. Any Suisse no mianatra. Mety mbola tratra ihany le izy raha ohatra ka tena tapa-kevitra ho any ianao ny programme maîtrise rehetrarehetra afa-tsy maîtrise amin'ny école de médecine, maîtrise amin'ny fanabeazana éducation, maîtrise momba ny lalàna ao amin'ny University of Zurich sy Lausanne, dia avy eo maîtrise momba ny lalàna criminel ozy dia resaka doctorat. Zay ihany ozy no tsy mahazo. Kanefa appréciany zany ianao hijery ny roy fa misy lisitra be dia be ao amin'io ilay roa io dia entohana tanteraka koa ny fianarana any Suisse ho anareo izay hanao maîtrise ao amin'ny University of Lausanne, University of Lausanne, Switzerland. Dia maîtrise zany io dia manomboka ny
mianatra manomboka amin'ny 20 volana septambra fa voalohan'ny volana novambra izao ny daty farany fametrahana fangatahana. Zay zany aloha tsy momba any États-Unis zay fa lazaina miaraka misy foana zany reny ataontsika hoe gadoana ho rehefa voalohany zany. Hiditra amin'izay zany tsika zao fianarana aty États-Unis. Fianarana aty États-Unis zany dia saro-dazaina izy io. Mahafinaritra tokoa mianatra aty, nianatra taty ny tenako ary zao mampianatra aty zao ihany koa zany. Ka saro-dazaina ilay satria lafo ny fianarana. Amin'ny mahalafo azay zany dia tsy mora zany ny fiainana aty ahavitana ny fianaranao. Kanefa moa raha ohatra ka afaka tonga aty dia vao maika tsara zany. Ary izay no nahatonga antsika naporisika mihitsy hanao an'ity fandarana ity satria te hahita tanora maro zany ho lasa hianatra aty États-Unis. Dia avy eo moa zany ny ataonao indray moa zany rehefa tonga aty ody venao azafady sa tsy ody indray dia anao manokana iny fa na tsy ody aza mba ampirisihana hanao zavatra manokana ho an'ny firenena zany araka izay azonao atao satria ny firenena moa dia tsy azontsika ariana na ahoana na ahoana fa tanindrazana foana zany izy io. Za zany dia mampirisika mihitsy ny idirantsika tanora ny fomban-dalana aty États-Unis. Marina fa te handeha koa isika fa aiza ary zany ilay vola, aiza ary zany ilay vatsim-pianarana, zay zany ho resahantsika eo mandritra ny herinandro manomboka androany alarobia dia mitohy hatramin'ny herinandro ambony. Ho resahantsika ny rafim-pampianarana aty États-Unis, ho resahantsika karazana oniversite misy, ho resahantsika fomba azahoana vatsim-pianarana, ho resahantsika ny fiainan'ny mpianatra, ho resahantsika inona no atao rehefa vita ny fianarana sy ny sisa sy ny sisa. Ety am-piandohana zany dia marihako tsara fa izaho zany raha miresaka aminareo eto dia tsy misolotena ny fanjakana Amerikanina ary tsy miasa amin'ny anaran'ny fanjakana Amerikanina fa dia fandraisana anjara manokana ataoko amin'ny maha olom-pirenena malagasy mandray anjara te hahita tanora maro tafavoaka. Za ihany koa moa zany dia tsy miara-miasa amin'ny CONAPEX no sady tsy miara-miasa amin'ny ministeran'ny fampianarana ambony na ny fikarohana siantifika ary tsy mahazo inona moa zany tsy miara-miasa na koa ny rano fanjakana anao an'ity fandarana ity fa dia andraikitra maha olom-pirenena ihany, maha olom-pirenena fotsiny ary fandraisana andraikitra izay heveriko fa azoko atao zany ho fanatsarana, ho fanasoavana ny malagasy rehetra namako ary indrindra fanampiana an'ireo tanora sy zandry ary isika ray aman-dreny ihany koa izay te handefa zanaka hianatra aty ivelany. Nataoko mazava tsara zany izay mba hampazava ny resaka sy tsy hisian'ny famatipatorana sy ny resaka izay mety hahelin'ny olona ny hoe za zany no mifaninana amin'ny CONAPEX na manao tsinontsinona ny fanjakana. Tsy fa adidy amin'ny maha olom-pirenena no ataoko. Dia izay ny hitako fa mety azoko atao dia zaraiko izay fantatro fampandrosoana ny rehetrarehetra. Zay zany amin'ny tohizantsika fianarana aty États-Unis. Toy ny firenena rehetra zany dia manana rafim-pampianarana mazava tsara ny aty États-Unis. Dia io ilay rafim-pampianarana mazava tsara io zany dia misy zany ny rafitra fampianarana izay miainga avy any amin'ny ambaratonga farany ambany indrindra dia mandalo any amin'ny io zany ilay ataontsika hoe ambaratonga voalohany, ambaratonga fototra dia mandalo ihany koa ohatran'ny any amintsika misy ny CEG dia misy ny lycée dia avy eo rehefa vita zany ny fianarana amin'ny lycée dia misy amin'izay zany ireo fianarana izay antsointsika hoe anjerimanontolo izay misy sokajiny maromaro. Ny sokajy voalohany zany dia misy ilay antsoin'ny zareo hoe roa taona ihany no mianatra. Io zany ilay antsoina community college, roa taona ihany no mianatra. Ny amin'ny community college zany dia saika sekoly anjerimanontolo zany ao amin'ny tanàna anankiray dia io ilay tanàna io zany ao amin'ny ataontsika hoe commune iray zany dia io commune iray io zany no miantoka ny ankamaroan'ny fampiodinana an'ilay community college dia natao zany izy io ho fanampiana ny tanora sy ny olon-dehibe izay tsy afaka nandeha lavitra tamin'ny fianarana na te hiverina hianatra indray na koa ireo olona tena tonga dia azo fahalalana fototra azo ampiharina avy hatrany. Izay ny atao hoe community college. Roa taona ihany no fianarana azo atao ao dia rehefa mivoaka ao zany ianao dia antsoin'ny zareo hoe associate degree. Mitovitovy any amintsika zany ilay BTS zany izy io fa mahazo baka zany ianao izay no vao miditra ao amin'ny community college. Ohatra zany ianao tsy manana baka dia misy fanadinana manokana asainy ataonao fa ho antsika moa zany mba hampianatra resam-pirenena antsika zany mpianatra vahiny antsika dia ilaintsika mihitsy ny manana baka aloha vao voaray
aty amin'ilay community college. Raha tsy manana moa dia misy fanadinana izay zany asainy ataonao zany. Fa za aloha zany mampirisika aleo manana baka zany izay moramora kokoa ny fidirana. Roa taona zany io. Dia misy indray zany ilay ataon'jareo college. Ny atao hoe college indray zany na hoe collège college. Ny atao hoe college indray dia efa taona manome licence. Manome licence zany izy dia manome licence anomanana ihany koa ny maîtrise. Mety misy maîtrise fa vitsivitsy ihany ao amin'ny college. Dia ny farany zany dia ilay antsoina hoe university. Ilay university indray zany dia misy azy rehetrarehetra. Na misy fianarana roa taona, misy fianarana efa taona licence, dia misy fianarana hakana maîtrise sy hakana doctorat. Ny university tsy maintsy misy doctorat zany ao aminy. Ohatrohatrany ahoana zany ny fandehan'izay zany raha ho an'ny mpianatra vahiny? Azontsika atao zany maka aty Etazonia, miditra amin'ny community college, manao roa taona, dia avy eo manohy any amin'ny college, mamita ny roa taona ambiny, dia avy eo miditra maîtrise izay matetika herintaona na roa taona arakaraka ilay maîtrise, satria zareo zany manao an'ity ilay rafitra LMD izay andramantsika na ataontsika. Tsy hay intsony moa zany izay tena marina amin'ilay izy fa misy LMD any amintsika fa ilay fampitaovana mihitsy koa no tsy misy fa dia ny anarana zany aloha LMD fa tsy feno ilay fepetra ilain'ilay tanora, ilay mpianatra sy ny mpampianatra zany. Fony teny fotsiny. Dia ny maîtrise zany mety herintaona na roa taona, dia avy eo ny doctorat. Ny azy zany ny doctorat io ilay antsoin'jareo PhD, dia io zany diplôma faratampony. Fiantsoany azy aty dia terminal degree. Ao aorianan'ny doctorat vita kabary, tsisy fianarana intsony. Fa raha te hianatra ianao dia fanatevenina fahalalana, fa tsy misy intsony zany ny azy ambonin'ny doctorat. Doctorat indray zany ny azy dia mianatra efa taona mihitsy ianao aloha an-dakilasy. Dia rehefa avy eo amin'izay ianao vao manao ny fikarohanao zany. Izay no mahatonga ny doctorat ny azy tsy vitanao ao anatin'ny efa taona. Tahaka izay zany ilay rafitra fampianarana aty Etazonia. Ilay fototra ilay fampianarana dia miainga be dia be amin'ny famakiana boky sy ny fianarana ataon'ilay mpianatra. Raha ohatra zany ianao zao ohatra manao maîtrise, dia ny lalàna aty zany dia mametraka ny taranja mihaino an'ilay mpampianatra adiny iray ianao zany 50 minitra, iray crédit ny fiantso azy, 50 minitra ao an-tsekoly, dia mila manokana adiny 3 ivelan'ny sekoly hianarana sy hanaovana ny fampiasana rehetra nomen'ilay mpampianatra. Ohatrohatr'izay zany ny azy. Mifototra mihitsy zany amin'ny fianarana manokana ataonao ary mahazo vahana be amin'io ny famakiana boky sy ny fampiasana zany ireo rafitra teknôlôjia rehetrarehetra, ny solosaina, ny interneto sy ny sisa sy ny sisa. Tahaka izay izy amin'ny ankapobeny zany izay lazaiko izay. Ka raha te hianatra aty Etazonia zany ilay olona, ny zavatra anisany ataony dia ny hifidy hoe hianatra ao amin'ilay community college ve ahako sa hianatra ao amin'ilay college na hianatra ao amin'ny university. Samihafa ho areo averiko. Ilaina mahafantatra an'izay fototra izay satria any zany no iangantsika mihitsy rehefa hitady ilay lalam-piofanana sy hitady vatsim-pianarana isika. Ny community college dia natao ho an'ny olona izay manana te hahalala zany na te hanao fampiarana mivantana ny fahalalana izay raisiny. Ary ny community college koa dia tsorina fa mora lavitra noho ny college. Ny college indray na ilay collège zany dia efa anjery manontolo izy fa efa taona ny azy tonga dia maka lisansa zany izy. Dia misy teoria be dia be ao, misy azony atao koa miankina amin'ny karazan'ilay sekoly io. Mety misy ihany koa fahafahanao mampihatra ny fahalalana izay anananao zany. Dia ny university moa zany dia misy azy rehetrarehetra ihany koa. Io zany tsy hoe community college ambany na ratsy dia miakatra ambonimbony dia collège tsaratsara dia université zany no tena tsara, fa arakaraka ny zavatra mifanaraka aminao. Raha ianao zany tanora tia zavatra azo tsapahin-tanana raisina avy hatrany fampiarana, community college zany no azonao andanana ary amporisihako ho jerenao. Raha ohatra zany hoe te hiditra lalina momba ny teoria sy ny fampiarana azy indray dia any amin'ny college. Fa raha ianao moa zany tena liana amina fananana fitaovana be dia be, loharano be dia be, loharanam-pahalalana, loharanam-pitaovana na koa famatsiana ara-bola amin'ny fianarana dia midiry ianao any amin'ny university. Fa ny lalana zany dia be dia be no ahafahana tonga aty Etazonia raha amin'ny karazana fianarana, mbola tsisy resaka vola fa karazana anjery manontolo ianarana. Dia azavaiko kely amin'izay ary inona ary mahatsara miditra community college, miditra college, miditra university. Ilay community college hoe dia roa taona zany no
anaovanao an'ilay antsoinjareo hoe associate degree. Efa taona ny aza ny licence, fa ny community college zany roa taona. Dia ny tombony raha makao ianao, mora kokoa zany ny azon'ny écolage. Mora kokoa. Afaka mifantoka kokoa amin'ny fianarana sy ny fampiarana azy zany ianao. Mora kokoa, afaka mifantoka kokoa. Ny mahazo ihany koa zany ny fifantohana sy ny fanampian'ny mpampianatra satria ny asany any amin'ny community college dia tsy mihody foana loatra amin'ny fikarohana ry zareo, fa tena fanampiana an'ilay mpianatra mihitsy amin'ny fianarany. Zay zany ny azy, ka misy tombony be dia be. Ny olana kely fotsiny indray amin'ny community college dia noho izy ilay mifantoka amin'ilay commune zany, dia voafehy ihany zany ny ressource na ilay loharano izay anarany izay azony ampiasaina hanampiana anao. Zay indray. Dia eo amin'ny lafiny famatsiana ihany koa vatsim-pianarana voafehitra ihany koa satria ilay commune eo ihany zany ny hetra alohan'ilay mponina eo zany ny tena ahafahana manodina ilay community college, ankoatra ny fanampiana izay azony amin'ny ilay fanjakana sy ny fanampiana avy amin'ny malala-tarana. Mety voafehitra ihany zany ny ressource. Fa ny saram-pianarana zany dia tena mora lavitra, azo atao mora lavitra zany, afaka mifaninana, zay ngamba metimety kokoa fa tsy hoe mora lavitra, afaka mifaninana tsara amin'ny amorany raha mitaha zany any amin'ny collège sy université. Rehefa vita zany ny fianaranao roa taona, dia ny lalàna aty États-Unis dia manome alalana antsika mpianatra vahiny, manome alalana antsika mpianatra vahiny, lalàna amin'izao zany. Rehefa vita ny fianaranao anatin'ny roa taona, mahazo diplôma dia omena alalana ianao hijanona aty États-Unis mandritra ny herintaona hampihatra an'izay fahalalana izay, hiasa zany. Io zany ilay antsoina hoe OPT. OPT dia afaka omeny herintaona zany ianao miasa. Dia raha te hanohy ianao zany dia miasa ianao zany, raha te hanohy dia miasa indray, miasa zany ianao manakona vola hidiranao indray any amin'ny college hamita an'ilay roa taona ahafahanao mahazo an'ilay licence. Roa taona zany ilay community college BTS ohatra ny azonao amin'izay associate degree, dia miasa mijanona ianao herintaona, miasa mitady vola dia miditra indray any amin'ny college manao roa taona fanampiny ahafahanao mahazo indray zany an'ilay licence. Eto zany no mila katsy tsara, feriko eto mila katsy tsara satria tsy mandeha zotra be ohatra zany ilay izy, fa jerena tsara zany raha ohatra tsy fantarina zany aiza ilay community college idirako dia inona ilay anjery manontolo andehanako avy eo, satria tsy voatery tafafindra daholo zany ilay crédit na efa nahazo roa taona tarehy zany ianao, tsy voatery mandeha ho azy amin'izao hoe roa taona fotsiny dia ahazo licence ianao. Fa tsara zany ilay community college izay efa misy mifanarahana amin'ilay anjery manontolo no anaovanao an'ilay BTS-nao, amin'izay zany ianao tsy very taona. Dia mety hiteny ianareo, ramose, karakory mahaizanay an'izany, ianao any mahatakatra zany, aiza ny ahafantaranay fa hoe ity community college ity dia mifanaraka amin'ity université ity. Zao fandinika, rehefa ohatra zany ataontsika hoe hitady ianareo community college amin'ilay tanàna antsoina hoe Kalamazoo. Misy community college ao amin'ilay hoe tanàna Kalamazoo ao amin'ny etan'ny Michigan. Dia jerena izay université amin'ilay tanànan'ny Kalamazoo io. Izavy ny université ao, fa matetika ilay université na university na ilay college ao amin'ilay misy ny community college dia misy fanarahana hifanaovan'ny zareo hoe ny mpianatra fitady nanao roa taona dia raisinay avy hatrany dia mamita roa taona dia mahazo licence. Tahak'izay ilay izy. Io zany azontsika hifanampiana, mahita zany ianao any dia azontsika hifanampiana zany hoe ity ramose ny hitako dia aiza ny université mifanakaiky amin'io, fa ato zany no angataka. Tadidio fa misy tombony any amin'ny community college, kely kokoa ny écolage raha mitahany amin'ny université mampanimbany kokoa. Misy amin'izareo koa manome bourse, fa tsy manome koa aloha ny sasany. Fa zany mbola resaka hafa mihitsy aloha ny vatsim-pianarana, fa tiako fantatrareo fotsiny ilay rafim-pampianarana aty États-Unis. Misy ny community college roa taona, dia misy ny college efa taona, dia misy ny university, misy ny rehetrarehetra. Le efa taona lazaiko zany azahoana licence, college koa zany misy manome maîtrise, fa ny université misy azy rehetrarehetra. Rehefa fantatrareo aloha zany azonareo izay le karazana sekoly, karazana anjerimanontolo izay, dia ny dingana voalohany atao amin'izay zany dia izao: mila manana passeport aloha ianao.
Mila manana pasiporo ianao raha mieritreritra handeha aty Etazonia sy mieritreritra miangataka hianatra aty sy hitady vatsim-pianarana. Ny fampirisihana ataoko dia izao: aza manao pasiporo ianao, satria manao pasiporo koa mbola vola be tsy tokony tsy hoforoana koa. Ino moa izany ilay lazain'ny vaovao asa moa pôlisy telo moa izany ilay hoe tratra-panao risoriso tao dia nasorana dia nafindra any amin'ny ministeran'ny inona ma izy iny? Ministera fitantanam-bola ma sa nafindraka aza? Tsy tadidiko tsara ilay nambaran'ilay vaovao. Fa vola be koa, efa 2 hetsy ariary ny manao pasiporo. Ka ny tiako ambara amin'izay dia izao: jerentsika aloha ilay anjery manontolo. Na io Etazonia, na io Kanada, na aiza. Rehefa jerentsika ka hitantsika mety misy rirandrirana, misy rirandrirana ihany ato izay tsika vao miditra amin'ny fandaniana. Tsy hoe manao resak'olona hoe tsy mahatoky ny ho lasa, fa izy io koa izany mila paikady. Raha fandaniana tsy tokony atao, tsy tokony atao avy hatrany ilay izy. Mila manana pasiporo. Rehefa manana pasiporo ianareo, mila mahalala ny ny lalam-piofanana. Io lalam-piofanana io dia miainga amin'ny maha anao anao. Inona ny asa tianao atao? Dia rehefa fantatrao ny asa tianao atao dia mifidy amin'izay ianao ny lalam-piofanana mifanaraka amin'ilay asa. Mbola averintsika izay fandaharana efa vita taloha fa mbola ho averina. Fa eto moa izany ao anatin'ilay fanazavana fianarana any Etazonia ihany izaho io izany izao. Rehefa fantatrao amin'izay izany izay dia mitady an'ilay anjery manontolo amin'izay izany ianao. Ka ny amaranako azy dia izao: ho apetrako ao amin'ilay tarim-boky izany be dia be ny tranokala ahafahana mitady anjery manontolo. Fa ity anjery manontolo anankiray ity izany no tia ilay fitadiavana ity. Azafady ity tranokala iray ity izany no omeko anareo: NICHE, NICHE, www teboka N ohatran'ny hoe neny, I ohatran'ny hoe ity, C ohatran'ny hoe cat na ohatran'ny hoe chat, CHE teboka.com, NIC, C ohatran'ny hoe cat, ohatran'ny hoe cat na chat, HE teboka.com. Dia io NICHE io izany misy lisitra anjery manontolo araka izay tianao hijerena azy. Ny tena lafo indrindra, tena mora indrindra, tena tsara indrindra, tena tsara ny programa mandeha eo izany hoe karazany hoe iza ny anjery manontolo tena tsara indrindra amin'ny resaka ara-bola, amin'ny resaka lalam-piofanana io, architecture, biôlôjia, chimie. Dia hoe arakaraka ny anjery manontolo koa, arakaraka ny lafiny, ny amorany, arakaraka ny vatsim-pianarana sy eo amin'ny izay ilay alefako aminareo NICHE, www teboka NICHE teboka.com. Ao izany ianareo no mijery ilay anjery manontolo. Dia rehefa hitanareo indray ilay anjery manontolo dia miditra amin'ny dingana fahatelo isika, mijery indray ilay lalam-piofanana tiantsika arahana. Izay aloha izany ny androany, tapitra ny lera, 3:30 hifonana aminao Rala Fidèle fa tena nihoatra indray koa ny lera. Izy ity no raharaha. Dia raha koa rehefa tiana dia malaky mandeha ilay famantaranandro asa, manakory koa izy io manao karaha ity. Fa dia hifonana fa dia izay aloha ny androany, manondro isika amin'ny lakamisy fa dia mankasitraka antsika rehetra izay manaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Misaotra anareo izay avy ato amin'ny hetsika asa ho an'i Madagasikara. Mankasiaka sy mankatelina anareo ny mpanoratra amin'ny fandaharana moa dia tsy iza fa Dr Jean-Luc Ravelo Arabisy. Mankasitraka tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy. Misaotra ny teknisiana fampitana ny feo mandeha. Amin'ny lakamisy indray isika raha samy tain'Andriamanitra mifampitafa eto indray. Maraso tompoko.